dia mbola amin'ny fifaliana trano afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika indray ny fampahirezana amin'ny alalany tenin'Andriamanitra. Vavaka isika Jehovah-Andriamanitra raha io dia misaotra anao hatrany izay satria tsisy takona fenina aminao ny fiainanay na soa na ratsy, ka nefa ianao Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ary manambara ny zavatra ho avy mba hitandremanay. Andriamanitra tsy mba mamely tapika ianao fa Andriamanitra Tompo manambara ny sitraponao mandrakariva mba hitandremany voakanao. Dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba haizanay mahafantatra izay tena sitraponao marina, mba hanekenay tsy misy fepetra izay rehetra lazay ny teninao. Dia matoko sy mino fa hitsinjony olonao tsirairay avy ianao, jery ny fiangonana, hijery ny firenena, indrindra manoloana ny ady izay mitranga manerana an'izao tontolo izao izay atahorana hisy fiantraikany aty amin'ny firenena. Fantatrao izay mahasoa, taraina Jehovah-Andriamanitra raha io, arovy ny firenenay. Tenena ary Jehovah fa mihaino-ponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fa miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva, sady fampahirezana ny fampianarana. Teny izay raisitsika ary mijerytsika ny tantara nisy teo anivon'ny fanjakan'i Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy tongatonga ho azy ireny rehetrarehetra ireny fa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly voasoratra ireny mba ho fananarana antsika izay aran'izao andro faran'izao. Dia hitantsika ny toetra ny Ahaba izay mpanjakan'i Israely, nanambady an'i Jezebely izy izay tsy Israely fa vehivavy jentilisa izay tsy mivavaka tamin'i Jehovah fa mivavaka tamin'Andriamanitsampy, kanefa tsy refesy mandidy teo amin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny. Raha mijery any Ahaba dia Ahaba koa natahotra azy tahaka ny lehilahy nentin'ny vehivavy amin'ny sangany. Inona ny zavatra nisy nampandresy any Ahaba indroa Jehovah manoloana ny fahavalo izay niady taminy. Ary tamin'izany vanim-potoana izany tsy mampaninona antsika ny manao teny averina, tena niaino mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. I Ahaba nisy mpanolotsaina avy amin'i Jehovah, nisy mpaminany avy amin'i Jehovah nanambara ny sitrapony tamin'ny Ahaba, ka tamin'ny vanim-potoana niainono ny mpanjaka ny mpaminany ny voakom-pandresy mandrakariva. Izy ninona toe-javatra mitranga adina trehana na maro tahaka ninona raha ny fahavalo natahorana, tena hanao fahirana ny Israely resy mandrakariva satria niaino an'i Jehovah. Fa tamin'ilay ady faharoa zavatra mitranga ohatra ny sandratra i Ahaba, ohatra ny lasa miteraka fireriana taminy ny fandresena, ohatra ny hoe heriny na tonga ny fahavalo tsy afaka nanafika ny zanak'Israely. Dia nanao fifanarahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy niaino intsony ny feom-paminany tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa raha ny voalazan'ny soratra masina, ny fahavalo izay namely atolotra Jehovah eo am-pelantanan'ny Ahaba sy ny firenen'ny Israely ho aringana avokoa. Fa le Beni-Hadada, le mpanjaka Siria, tsy naringany Ahaba araka ny sitrapony ka natezitra ny Jehovah. Amin'ny vanim-potoana izany tsy manontany ny hevitra Jehovah dia favoazana ny vokany. Lasa nanadino an'i Jehovah izy, lasa tsy nanontany an'i Jehovah izy, lasa tsy niaino intsony ireo mpanolotsaina avy amin'i Jehovah. Indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa tsy mitodika amin'Andriamanitra dia tsy hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Fa na ianao miaino an'i Jehovah na ianao tsy miaino an'i Jehovah, eo am-pelantanan'Andriamanitra mandrakariva ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny firenena, ary mamaly ny olona araka ny asany izy, na hiantehitra aminy ny firenena na tsy hiantehitra aminy. Efa tsy niaino an'i Jehovah intsony. Nefa i Ahaba tamin'izany vanim-potoana izany dia inona ny vokany? Malefa ny lasa nanao fifanarahana tamin'ny Beni-Hadada, ary lasa le tombontsoa ny tena zava-dehibe tamin'ny Ahaba
ka natonga azy nandefa any Beniadada araky ny faniriny de tonga ny tenin'i Jehova mpanjaka voalohany toko 20 andiny 20 de hoy izy taminy zao nolazain'i Jehova satria nalefa anao niala teo taninao le laza ina saiko vonoina tokoa de ny ainao nisy olo ny ainy ary ny olonao nisy olo ny olony tsy teo ny eo akory ny famaizana nataon'i Jehova fa natao fantatry Ahaba fa na de manadima an Jehova ary izy de eo foana Jehova mamaly ny olona araky ny ataony mijery ny olona araky ny asany tamin'ny vanim-potoana io tezitry Ahaba sady nalahelo izy ozy ny sorena teo natrehan'izay raha ny tokony izy zany tokony nibaboka tamin'i Jehova izy ny fona tamin'i Jehova fa lasa mody izy ary tezitra hoe tena aonakoa zany satria tsy Jehova mivantana no miresaka tamin'ny Ahaba fa nihiraka avy amin'i Jehova no niteny taminy de tsy zaka an'izay hoe anao zay ompany fahefana ve no andeha hiteniteny de lasa izy nandeha lody soa ihany fa tsy nietraketraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Ahaba inona nefa ny toe-panahy nananany teo natrehan'izay mbola tsy niovy izy fa tena le fahefana nataony ambony zavatra le heriny sy ny tanja ny zava-dehibe taminy ka tao anatin'ny fanjakana de nisy any Nabota zay tantara hitantsika teo nanana tanim-baloboka ny tsiriritiny Ahaba de nangatahany ameo ny tanim-baloboka ozy fa ho takaloziko sa hafa fa raha ratsy zany de omeko anao vola tokony tokombidiny zany sa zany fa tsy nety Nabota tsy metiko aminao tamin'ndrasako ozy sarotiny tamin'ny fananany Nabota na sorena any Ahaba zay rasa izy nody tany an-trano tsy nahinakaniny satria tena mitsiriritra le fananany olona teo ambany fahefana tsy nieritreritra tsony hoe tena olona manakaja olona ambony olona tena liba tamin'ny arena sy ny fananana kanefa de ny fananany olo-peheziny ray no tsiriritiny nalahelo izy ary tsy karitry Jezebela vadiny zay de Jezebela niditra nitsehatra nanao zay azahoana le tanim-boloboka de hita fantaritsika tsara ny tantara fa nampanoratra taratasy nalefa tany amin'ny olon'ny Israely ary tsy fantatry ny olon'ny Israely hoe Jezebela nge nanao an'le taratasy no nobaiko fa nihevitra rehetrarehetra avy amin'ny Jezebela izy no nanoratra ny taratasy fa nosoniavy ny mpanjaka de takany hoe ny mpanjaka mihitsy nandray fanapahan-kevitra nampiantso ny zanak'Israely rehetra mba hifady amina kanefa tao ambadika zay de nisy olon-dratsy anankiroa zay nantsona novidiana mba hiepanga any Nabota nanendrikendrika any Nabota mba azahoana ny fananany de zay ny baiby tao hoe satria araky ny teny nampitainy Jezebela 10 anangano ro laza tena ratsy fanahy eo anatrea ny ampangazy hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao de tombovoaka izy ka toray vato zay le fiampangany zava-tsy marina fa natao fotsiny zay avo any Nabota fa inona ny tanjona mikendre ny fananany tiana ho azo de tonga tokoa ny zanak'Israely tsy mahalala ninonenina de natoky ny fiampangana nataony teto reto pepanga ro laha farany zay ratsy fanahy zay azo lazaina fa voavidim-bola de tonga de nitoroham-bato Nabota maty Nabota inona ny zavatra nitranga ny 5 ary teo nyjanonantsika rehefa renin'ny Jezebela ozy fa voatora-bato Nabota ka maty de hoy izy tamin'ny Ahaba mitsangana ka lao anao tanim-boloboka Nabota Jezreelita zay tsy fony ho namity taminao fa tsy velona intsony Nabota fefa maty rehefa reny Ahaba fefa maty Nabota niainga izy ka nidina nakany amin'ny tanim-boloboka Nabota Jezreelita mba haka ny tany ho azy mahazo tombo ny fieritreretan'ny Ahaba azy satria tsy nisy sa natakalo an'le
tanymboloboko nabota tsy nisy vola tokony ho tokombidiny nyvidianana an'le tanymboloboko nabota fa ny ainy nabota ny tokombidiny maty nabota vokatry ny etraketraka de no baboana ho anazy ny fananany faly aba teo anatrehan'izay satria izy ny mpanjaka tsy refesy mandidy afaka manao zay tiany atao e fa ny zavatra tsy nampoziny hitan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany aleo no malasa fisainana indraindray eo mifanapahan-kevitrytsika zanak'olombelona manao zay tiatsika ataotsika fa manjary adinitsika fa misy Andriamanitra ao tapony loha araka ny fomba fitenitsika malagasy hoe azany loha samangina jerevanao sy fa Andriamanitra zay mahitanao ao tapony loha misy Andriamanitra mijery azy misy Andriamanitra mandinika azy manahoana ny asan'ity olona ity ary tsy afa-mialitsika ninonenina zavatra ataotsika ety ambany masoandro indrindra ny asa zay tanterahantsika fa jerevan'Andriamanitra hoe mandeha amin'ny marina ve sa tsy ary tsy nampozony nabota satria izy nieritreritra zafatsy miresaka amin'Andriamanitra de ahoana moa no afahan'Andriamanitra miditra antsehatra amiko kanefa tokony ho tonga saina izy satria tamin'ny vanim-potoana nandefa ho afaka ny Beniadada nirahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho tonga teo aminy mba hananatra azy ahatonga saina azy fa tsy nety ny zavatra nataony soreny izy tokony sitona lesona am'izay izy hoe efa zavatra tsy nety koa ty satria aina no vonoina mba zahoana ny fananan'olona nraisina mahamaim-pona tsy nisy atsembo amin'ny tavany abo fa azony le zavatra ny tsiretiny fa zavatra tsy nampoziny mbola misy Andriamanitra mijery azy etsy andanin'izany ny 150 vakitsika ary zay no tokony isotomantsika lesona amin'ny zavatra ataotsika rehetrarehetra na iodika vitsika na iodika vanana misy Andriamanitra mijery ny asa ataotsika na inona na inona toerana misy atsika na ambony na ambany Andriamanitra tsy mba miangatra zany fa mitsinjo ny olo-marina izy kanefa koa tsy faly amin'ny mpanao ratsy fa fantatr'Andriamanitra ny fon'ny olona ary mamaly ny olona araky ny asany eo Andriamanitra eo teo amin'ny 170 inona zavatra nisy ary nyteny Jehova tonga tamin'ny Elitisibita ka nanao hoe ary io le mpaminany le mpanolotsainy Jehova le tokony enony Ahaba teny fa hitatsika fa tao arinany nandreseny fanondroany nytafika Siriana tsy naintsony izy ny afatry te Elitisibita de inona zavatra mitranga ny rahana ihany izy io nanambaratany de satria nalefanao io olona io de zao ny ainao no isolo ny ainy ary ny olonao ny isolo ny olona araka nyresahantsika hoe fomba n'Andriamanitra no manambana fa tsy mamely izy aloha fa miandry ny toe-panahan'le olona nambanany hoe iova fo ve sa tsy ary zay nandrasan'Andriamanitra kanefa mbola tafiditra amin'ny fakapanandray napota satria mety niandry izy hoe aiza zay aiko latsaka eo aiza zay za ho faty eo fa nieritreritra izy hoe mbola nazo tombonandro mpavelomana ohatra ny tena mandainga le mpanompon'Andriamanitra tsy misy hoe ny ainao misolo ny ainy a de io nanararoatra io vokatry ny toromarika ty vehivavy raha tsy fanaty de nanatanteraka an'izay fa tsy nieritrretina hoe amaly Andriamanitra ny raha ny Elitisibita teny tonga tamin'ny Elitisibita zay mpaminany Jehova ny teny ny 170 miaingaho izy ka midina eona amin'ny Ahaba mpanjaka ny Israely zay ao Samaria indro ao tanymboloboko Nabota izy fa lasa nakao izy mba haka ny tany ho azy ko metenena aminy hoe zao nolazainy Jehova efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa ary ianao de hiteny aminy hoe zao nolazainy Jehova ao amin'ny tany zay nylelafan'ny alika ny rany Nabota no ilelafan'ny alika ny ranao de ny ranao tokoa mafy ange zany ary jerevo ny andraikitry mpanompon'Andriamanitra ny andraikitry ny mpaminany andeha hilaza zavatra ratsy ilaza loza amin'ny mpanjaka hoe tena ianao ry mpanjaka namono ianao satria nytoram-bato Nabota marina fa tsy izy mivantana no namonany Nabota fa olona ny rahany ary izy tsy nanatrika amin'ny famononany Nabota fa hevitra vany aminy tamin'ny alalan'i Jezebely
na tonga ny nabota mitroambato tao amin'ny tany mboloboky nabota ihany ndraraka ny ranony nabota ny alany ainy le lafi ny alika ny rany ary zay ny afatra napetraka tamin'ny elita izipita mandany ianao makao amin'ny tany mboloboky nabota fa ao iaby maka ny tany nabota jezreelita namona ny nabota de lazao izy hoe eo amin'ny tany zay ny lelafan'ny alikany rano nabota ny lelafan'ny alikany ranao de ny ranao tokoa mafy anke zany raha mba ianao zao no hoe irahany Jehova hiteny amin'ny mpanjaka ilaza loza amin'ny mpanjaka asana inona ny zavatra hitranga fa tsy ho zaka ny mpanjaka zany kanefa Jehova ny maniraka ary manahoana ny toetra raha ianao indray no ilazana loza am'izay vanim-potoana zay manoloana n'le mpilaza loza satria ianao nandray fanapahan-kevitra arak'izay fieritreretanao azy kanefa loza no ambara aminao sarotra mitoerana misy ny mpaminany kanefa vao maika sarotra kokoa mitoerana misy any haba satria tsy sitrapon'le mpaminany no milaza loza amin'ny mpanjaka fa iraka ny rany Jehova fa ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay vao nahitany ele disibita i Ahaba de zao tsara ny teneniny ny 1:20 ary hoe Ahaba tamin'ny Eli azonao va rylay fahavaliko ka efa tsy falifaly tamin'ny Eli izy ty satria na ny antony satria Eli angeny no niteny taminy de re amin'ny mpanjaka voalohany 20 zao no lazainy Jehova satria nalefanao ny ala teo tananao ny lehilahy zay nasaiko vonoina teo tokoa de ny ainao nisy olony eny ary ny olonao nisy olony olony efa tsy zakany de neveriny fa fahavalony Eli fa tsy fahavalo ny mpanjaka mihitsy Eli fa iraka ny rahan'Andriamanitra mba hanambara amin'ny Ahaba ny sitrapon'Andriamanitra de vao nahitany Eli izy vao tamin'ny fotsiny Eli mbola tsy niteny Eli de tonga de efa fatapatany ray hoe tamin'ray ty ndikan'izay zany efa miaiky sahady Ahaba fa tsy leta ny zavatra nataony kanefa ohatrany hoe teny fampitahorana ny Eli azonao va rylay fahavaliko ary mitanjona mikendreny Ahaba amin'io de zao anampim-bava ny Eli fa Eli nefa Andriamanitra matahorany kokoa de tsy miala izy ka miraka nampanaovina azy fa nambarany ihany de namaly Eli hoe azoko ianao ozy satria ianao efa nivaritena anao zay ratsy eo masony Jehova raha ny tena marina nge Eli tsy vavolombelona nahita famonoana ny naboty fa Jehova nanambara tamin'ny Eli hoe jerevo fa mamon'olona nge Ahaba hoe alainy ny fananany nabota teo ambany fahefany fa mandany ianao irahako de tena natoko tamin'ny iraka nampanaovina azy izy tsy nanangana ho fahavalo any Ahaba akory fa nanambara fotsiny sitrapon'Andriamanitra de niteny izy azoko ianao izy rylay satria ianao efa mivaritena anao zay ratsy eo masony Jehova efa ratsy ilay nataony tamin'ny nandefany Beniadada ty vao maika ratsy keo satria olona teo ambany fahefany ray olona ray raha aminy zanak'Israely takazy no metraka atrahany ny vonony nagnanalainy ny fananany ianao fa nivaritenao zy anao zay ratsy eo masony Jehova de nambara ny zavatra tsy mety nataony 1:20 indro ahatonga loza aminao aho izy ka andringana ny taranakao ary fongotra ny lehilahy rehetra ny taranaky Ahaba na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely ary ny taranakao ataoko taka ny taranaky Jeroboam zanaky Nebata aho izy sy taka ny taranaky Basa zanaky Ahia no ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely tompon'andraikitra tsy afabela ny Ahaba satria le zanak'Israely tsy malala ninina ny fitahany mba hitorabato any Nabota azoko ianao izy de ny zavatra manaitra nefa de zao tsy vitany hoe Ahaba irery any mahita loza araky ny afatra ny mpaminany fa ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky Jeroboam zanaky Nebata ary tahaka ny taranaky Basa zanaky Ahia no nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely inona no natonga an'izay rehetrarehetra zay
fahotana nataony aby misy fetrakany mitaranaka faramandimby zay ananany ary eo ny tena mampatahotra. Andriamanitra angamody hoe tena loza be ka hoe de tena zany nanota de ny zanako sy ny taranako rehetrarehetra no hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra fa matetika ny taranako de zay toetrako ihany ny toetrany. Every ny taranako fa mety ny zavatra nataoko de lasa ianaran'ny taranany de zay no mahatonga an'le loza nambara tamin'ny aby hoe tsy ianao rery fa ny taranako ko satria anao le ataonao koa ny taranako de noho izany tezitra aminao fa hoarindriako ianao sy ny taranako rehetrarehetra. Inona ny lesona azotsika tsoahana miasa zay tanterahantsika tsy miafina eo anatrehan'Andriamanitra fa mamaly atsika araka ny fanapahan-kevitra raisitsika io Jehovah io ary zay mahatonga atsika miresaka mandrakariva vanim-potoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra zao, vanim-potoana angatahana ny hevitr'Andriamanitra, vanim-potoana mila mandinika tsara ka melohany andraisana fanapahan-kevitra aleo aloha manontany an' Jehovah hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve zao ataoko zao, fa raha sanatria ka tsy sitrapon'Andriamanitra ka tahaka ny aby izy neritreritra fa tena tompontsoa azy ny fahafatesany nabota nazahoany ny tany-polopoka kanjo zay fa nirindratsiny zay natezitra an' Jehovah ka natonga ozana taminy sy ny taranaka faramandimby de mitotika amintsika isam-batan'olona aza mieritreritra tsika fa tsy manana an' Jehovah Andriamanitra ary aza mieritreritra tsika hoe zanga tsy niresaka amin'Andriamanitra fa zay mifantatro fa mety ka tsy isy valiny eo anatrehan'Andriamanitra fa zay rehetra tanterahantsika te ambany masoandro de misy valiny avokoa na soa na ratsy voninahitra ao an'Andriamanitra rery any vavakisika. Sotranao Jehovah Andriamanitra ray no niteninao ndray izay tonga mamperitreritra zany teny zany akory tsy hoe manozona anay ianao na mampatahotra anay ianao na hoe Andriamanitra mila voatsiary ianao ka ilaza loza aminay fa tantara misy atanteraka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mba fananarana anay zay hiaran'izao andro faran'izao fa nahinao masina hiasa ao anatin'ny tsiraray avy araka ny toerana misy azy Jehovah Andriamanitra ray eo mba hisaintsainy fa hay ny zavatra ataonay eo ambany masonao avokoa ary ianao no mamaly ny olona araka ny asany de mba handray fanapahan-kevitra nisam-batan'olona tsiraray avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe melohany ny andraisana fanapahan-kevitra mba hanontany hevitrao na sitraponao ny atao na tsy mba tsy hatonga loza aminay sy ny taranakay de misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Manao voalohantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.